ahoana no ienana an'izany hoe akaiky an'Andriamanitra zany? Misaotra an'Andriamanitra indray isika tafaraka ary tena faly miarabanao dia asaiko anao hiaraka hamaly ilay fanontaniana lehibe hoe ahoana no ienana izany hoe akaiky an'Andriamanitra izany. Taorian'ny fahotan'ny Israely dia nanjary nandeha nanao an'ilay fanelanelana ilay fitalahoana tamin'Andriamanitra Mosesy. Fantatry Mosesy tsara ny amin'ireto olona izay hiadidiany reto, malemy, ratsy eo anatrehan'Andriamanitra, ary natsapa lalina koa Mosesy fa sarotra ny zavatra trehany, ohatra antsika ankehitriny ihany. Saingy izao Mosesy efa nianatra nitarika vahoaka tamin'ny fomba maro samihafa teo amin'ny fiainany, ary dia zava-dehibe ny nahatsapahan'i Mosesy fa tsy maintsy mahazo hery avy amin'Andriamanitra kosa aloha izay vao afaka mitarika vahoaka. Isika raha mandeha amin'izao tsy mahazo hery avy amin'Andriamanitra fa mitarika arak'izay saim-pantatsika, na ny ankohona antsika azy dia tsy ho tafavoaka antsika, na ny fianakaviana misy antsika azy dia hikorotana rehefa tsy nahazo hery avy amin'Andriamanitra ho amin'izay hoe fiarahana miaina izay. Ary nodinian'Andriamanitra manokana ity mpanompony ity izay vao nambarany foana fa malemy fanahy indrindra tamin'ny olona tetỳ ambonin'ny tany izy ity. Dia inona ny zavatra niseho isika? Mosesy nahazo nahita rirana isika amin'ny fomba ilazana azy andavanandro tamin'ny fiarahana fifandraisana amin'Andriamanitra, ary niken'Andriamanitra mihitsy aza ny fandahatra aminy, dia niken'Andriamanitra ny fampiresaka amin'ny Mosesy amin'ny alalan'ny hoe nanometraka fangatahana Mosesy, na hoe mibaiko Andriamanitra, dia famaly eo foana izany hoe na raha Mosesy ny baiko Andriamanitra, noenoan'Andriamanitra ihany koa ny fangatahan'i Mosesy. Ary tsy nanome tsiny an'i Mosesy mihitsy Andriamanitra tamin'izay fangatahany. Marina fa fangatahan'ny olombelona ity, ary ny sitrapon'Andriamanitra nefa etsy ankilany, fa izany no lesona ho antsika, ny manaiky ny sitrapon'Andriamanitra, mangataka amin'ny fampiresaka amin'Andriamanitra, dia manaiky manao ny sitrapony, miaino Andriamanitra. Izasy ianao io rehefa mivavaka mifandraikaiky amin'Andriamanitra dia tena miaino izy. Fa matetika isika no mieritreritra hoe isika ihany no tsy maintsy enoin'Andriamanitra, fa isika koa mila miaino an'Andriamanitra tahaka ny nataon'i Mosesy tamin'izany fotoana izany, ary izay ilay miaina an'ilay hoe akaikin'Andriamanitra. Ahoana ny ienana an'ilay akaikin'Andriamanitra? Miaino an'Andriamanitra ary Andriamanitra ihany koa miaino anao. Natsapany tsy fahamendrehany ity mpitarika ny vahoaka Israely tamin'izany fotoana ity, ary natsapa koa nefa izy fa tsy nahay nitondra teo anatrehan'ny antso izay nitondran'Andriamanitra azy ho ataony. Nitalaho mafy izy. Inona ny fitalahoany? Ampahitao ny voninahitra ao aho izy. Dia io ilay niresahantsika foana hoe ianao koa ve mba te hahita ny voninahitr'Andriamanitra? Inona ny valiny? Namaly Andriamanitra, ary izay ilay hoe akaiky an'Andriamanitra. Ao amin'ny Eksodosy 3:30, ny 2:12 sy ny manaraka no ahitana ny valiny hoe ny tavako no andeha dia hanome anao fitsaharana aho. Ny tavako no andeha. Araka ny efa voaresakitsika nefa tsy hoe nahita ny tavan'Andriamanitra mivantana Mosesy, fa Andriamanitra kosa nandalo teo akaikin'ny Mosesy, dia izay ilay hoe nanome fitsaharana. Nahazo antoka tsara Mosesy hoe tena miaraka amin'Andriamanitra marina izy. Ohatran'izay ny ilay ataontsika isan'andro io, miara-mandeha amin'Andriamanitra amin'ny fandiniana ny teniny, miara-mandeha amin'Andriamanitra amin'ny fivavahana, amin'ny fandalinana ny soratra masina, satria ao no ifampiresan'Andriamanitra amintsika. Dia rehefa izay dia toa mahita ny tavan'Andriamanitra mihitsy. Tava izay tsy hoe eritreretintsika ohatry ny ahoana ilay tarehany, fa mahita ny voninahitr'Andriamanitra, mahita ny toetra sy ny endrik'Andriamanitra, dia manjary mahazo toka isika hoe tena efa miaraka amin'Andriamanitra aho izany, dia izy no mikarakara. Mbola tsy afa-po tamin'izay Mosesy, fa inona nataon'i Mosesy? Mbola nangataka indray Mosesy. Enta mavesatra mihitsy ny nentiny teto, ary nilaza Mosesy fa raha toa ka ho vononao ireo vahoaka ireo hozy izy, dia aleo izany maty. Izay ilay asan'ny fanelanelanana, izay ilay akaiky an'Andriamanitra, dia mahazo ny toetran'Andriamanitra. Tsaronao tsara fa Mosesy koa nge nahafantatra fa mamindra fo Andriamanitra, ary Mosesy koa nahafantatra fa be fitiavan'Andriamanitra, dia
izay antony anankiray nahatonga Mosesy tsy nisalasala mihitsy izy ny teny hoe aleo ny anarako no vonoina amin'ny bokinao, amin'ny bokin'ny fiainana zany, fa aleo ilay zanak'Israely mba ho velona. Ary izay toe-tsaina efa hitantsika teo aloha izay no averina ihany fa tao amin'ny Mosesy ary toe-tsain'i Kristy, toe-tsain'Andriamanitra tsy mamela antsika ho raraka fa hamonjy antsika. Dia izao namaly Andriamanitra eo ilay fifandraisana akaiky. Izao indray ny valiteny avy amin'Andriamanitra hoe izao zavatra nolazainao izao dia ataoko koa fa nahita fity teo imasoko ianao ary mahalala tokoa anao aho. Rehefa miresaka amin'Andriamanitra ve isika amin'ny fotoana isan'andro mahazo toky fa malala eo imason'Andriamanitra isika ary mahita fity eo imason'Andriamanitra. Fa indraindray isika mihevitra ny sary ny endrik'Andriamanitra ho tezitra amintsika matetika, na ho vinitra, na hoe tsy faly amintsika Andriamanitra rehefa manao zavatra tsy araka ny sitrapony. Fa indraindray koa nefa isika manararaotra an'ilay hoe tena tia be anahy Andriamanitra, dia ataoko daholo izay tiako atao. Aza manao an'izany. Fa tsy mijanona treo ny fifampiresahana mahakaiky an'Andriamanitra, fa mbola nanam-pahasahiana akaikikaiky kokoa indray Mosesy, ary izay mihitsy ilay hoe iainantsika isan'andro izay. Fifandraisana masina izy io. Nanao fangatahana izay mbola tsy nisy nanao fangatahana toa azy hatramin'izay, dia ilay hoe mba hampahitao ny voninahitra ao ary ahy. Dia tsy nanome tsiny azy Andriamanitra na nanao hoe tsy ilaina hitanao izany, fa amin'ny maha fifandraisana akaiky an'ilay fifandraisana dia namaly Andriamanitra hoe izaho ampandalo ny fahatsarako rehetra eo anatrehanao. Inona izany ilay tian'Andriamanitra, ilay azon'Andriamanitra aseho amintsika, naseho tamin'ny Mosesy tamin'izay fotoana izay amin'ny mahakaiky an'Andriamanitra azy, dia ilay hoe ny toetra, ny fahatsarany, izay ilay endrik'Andriamanitra, fa tsy ny tarehiny, satria tsy mahazo mahita an'Andriamanitra amin'izao toetra mpahotana izao, amin'izao nofo mbola mety maty izao ny olombelona, fa ny fahatsarany resahany dia ny toetrany. Ary mahafinaritra ny nandinika an'izany tantaran'i Mosesy izany, fa saingy izao aza mijanona amin'ilay finaritra fotsiny fa andao hiainana. Ilay hoe akaiky an'Andriamanitra izany, araka ilay fanontaniantsika teo hoe ahoana no hiainana an'izany hoe akaiky an'Andriamanitra izany, dia io fahasahiana masina omena n'Andriamanitra antsika amin'ny alalan'ny fanahy masina io ifampiresaka amin'Andriamanitra. Fahasahiana masina fa tsy fahasahisaim-poana. Indraindray isika manao fahasahisaim-poana hoe ataovy an'izao Andriamanitra fa izao no tiako. Tahaka ny fangatahan'izy miralahy, dia tsy izy akory fa i Jaona sy Jakoba hoe ahoana sao dia andatsahana hivaratra ireo olona ireo. Tsy araka an'Andriamanitra izany. Ampahirantsika Andriamanitra mba tsy hahatonga antsika hanalavitra azy, fa tena hanakaiky azy andavanandro. Andao ary isika hitondra mbavaka izany indray. Mankasitraka anao izay Tompo ny amin'ny fitantananao, omenao anay izay rehetra tsara ho fantatra, ahafahana manana fifandraisana akaiky indrindra aminao amin'izao vanim-potoana iainana izao indrindra, amin'izao fahavelomana izao indrindra. Ampahirezo zahay, ampio zahay hifandray akaiky aminao ao anatin'ny fivavahana, ao anatin'ny fandiniana soratra masina, ao anatin'ny fanetretena lalina sy ny fifandraisana akaiky aminao amin'ny toerana izay mety amin'izany indrindra. Dia ampombay anay ny fananao masina, hitaridalana anay ho amin'izany fantratrarana ny dingana akaiky anao izany. Amin'ny anaran'i Jesosy no hanariana sy hangatahana an'izany vavaka izany. Amen.